Anatin'ny hetsika ara-koltoraly kosa no amaranantsika ny vaovao ipokolina tanteraka mofo nitetsy amin'ny CCSK Antanimena omaly tao anatin'ilay fampisehoana niarahana tamin'ny tarika ambondrona. Mbola niavaka tanteraka moa ny fotoana izay niarahan'ny mpankafy tamin'ity tarika ity. Fenoepoka ny efitrano CCSK Antanimena omaly sy nandritra ny fampisehoana niarahana tamin'ny tarika ambondrona nampitondraina nisy lohateny hoe Havoziko. Lohateny rakikira farany navoaka ny tarika tamin'ny volana febroary lasa teo ihany koa. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fampahafantarana ny tarika ambondrona ireo hira notsongaina avy ao anatin'ny ity rakikira vaovao ity fampisehoana izay nitotosaina omaly ity. Ho andrikikisa sy namany tokoa dia efa fomba fanao ny mikarakara fampisehoana aoriana namoahana rakikira vaovao. Tanjona ny hanomezana fahafapo hatrany ireo mpankafy. Nisongadina ny famatorana sy ny mahamatiana ny tarika ambondrona omaly izay vao avy nankalaza ihany koa ny 10 taona njorony. Dia tapitra tao anatin'ny izay sary fanadihadiana iray izay tokoa raha moa izany ny fotoana niarahako taminao tao anatin'izao alina izao. Mankasitraka anao nanaraka ny fampalam-baovao hatramin'ny farany mbola manome fotoananao moa ao anatin'ny vaovao amin'ny teny malagasy hatrany Tsirampitso amin'ny 7 ora. Mbola manasa anao mpanajana kosa anaraka ny toy ny fandarana eto amin'ny fitilavitry Ma-TV ny anjea tantara amin'ny toy El Diablo no atolotra anao aorianan'izao vaovao izao. Mirary alina finaritra tompoko.